mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Palomerabantsika tsy ariariavindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity an'io ity a nanao fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa ary mirary ny soa indrindra ho anao izay manaraka izao fandaran'izao. Ilay indirantsika amin'ny lesona an'io ary dia vavaka isika. Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaoranao indray izahay satria nomenao tompo-taona ahafahana mianatra ny teninao. Irinay tokoa raha mba hitombo ho amin'ny fahamarinana, ho amin'ny fahasoavana, tombo amin'ny finoananao izahay ka tsy salasalany amin'ny teny fikasanao. Miasa ao am-ponay raha hianatra ny teninao eto izay an'io ka oka ny tsirairay avy izay me fandaran'izao tompo ho voakasika ho amin'ny fiovana hatrany aminaran'i Jesosy. Amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe Kristy irery ihany irery ihany ny fahasoavana. Mahakasika ny Kristy, mahakasika ny fahasoavana ary indrindra ireo izay fiasan'ny ireo pionier voalohany tao anatin'ny fanavaozana ny fivavahana kristianina. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny famonjena, tarika antsika ny fanahy masina anaiky amin'ny alalan'ny finoana izay natolotsy Kristy maimaim-poana tamin'ny alalan'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvaria. Nafoy ny ainy tonga lafatra ho fanavotana antsika noho ny fahotany Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Tahaka fankatoavana tanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra. Fiainan'i Kristy tonga lafatra no misolo toerana ny fiainantsika tsy tanteraka. Ny lalan'Andriamanitra izay anodikaitsika dia manameloka antsika amin'ny fahafatesana mandrakizay. Mazava ny ambaran'ny Baiboly, tsy nahatratra an'ilay idealin'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika isika no nisafidintsika izay feno fahotana. Nanota isika raha ny antsika samy rehetra dia tsy ho vitantsika ny hanao ny marina, tsy ho vitantsika ny hanao ny mahitsy araka ny fitakian'ilay Andriamanitra masina. Vokatr'izany dia ny fahafatesana mandrakizay no mendrika antsika. Misy vaovao mahafaly anefa manome toky antsika i Paoly apôstôly fa fahafatesana ny tambiny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Menantsika izany na tsy mendrika an'izany azy isika. Raha amin'ny alalan'ny asa no mety azahoantsika an'izany dia midika izany fa mendrika isika. Raha misy fahamarinana anankiray izany misongadina mazava nefa avy ao amin'ilay filazantsara dia ity tsy mendrika ny famonjena isika. Hitan'ny Martin Luther sy ireo mpanavao fivavahana protestanta fa i Kristy ary izy irery ihany ny loharanom-pamonjena. Ary teo nanomboan'i Lutera ny torany afatry ny fahasoavan'i Kristy mahavonjy. Mirohatra ny aino an'ireo afatra ireo ary manova fiainana netiny vahoaka maro. Toy ny rano mangatsiaka teo anivon'ny efitra karakain'ny fiainan'izy ireo nefa ny teniny. Voafatotry ny fombafomban'ny Eglizy tamin'izany fampitoana antenantenany izany ny olona ka voatana ho andevon'ny fahazarana efa nahary tataon-jato maro izay tsy nitondra fiainana ho an'ny fanahany akory. Nikasika ny fohy ireo afatra avy ao amin'ny Baiboly netony Lutera ka fiainana maro ny voaova. Talanjo ny Lutera nahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Raha namaky ny testamenta vaovao, gaga izy nahita ny fanirian'Andriamanitra monjy ny taranak'olombelona manontolo. Ny fomba fijeriny be sy maro izay avy amin'ny fampianaran'ireo mpitarika fiangonana tamin'izany fotoana izany dia ny hoe ny famonjena dia asan'ny olombelona amin'ny ampahany ary asan'Andriamanitra ihany koa amin'ny ampahany. Hitan'ny Lutera fa ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia ampy, tena ampy tanteraka ho an'ny olombelona rehetra. Hoy ny boky ny faminaniana manao hoe izay mendrika antsika no natao tamin'i Kristy mba ho azo atao amintsika kosa izay mendrika azy. Nomeloina noho ny fahotantsika izay tsy nanana ny anjara akory izy mba azahoantsika fahamarinana amin'ny alalan'ny fahamarinany izay tsy nananantsika anjara akory. Niaritra amin'ny fahafatesana izay anjarantsika izy mba azahoantsika mandray ny fiainana iray azy.
famitenana ny filazantsara amin'ny fomba mazava tsara sady kanto tokoa zany dia ny hoe azo hamarinana amin'ny alalan'ny fahamarinana izay tsy nananantsika anjara koa isika. Zany teny fikasana tsara indrindra ho anao, zany teny fikasana tsara indrindra ho atsika amin'izao fotoana izao. Iriko zany da ho tanteraka ho aminao ary ho raiso manjakariva ny famonjena isan'andro avozy ny fanoloran-tena. Amen. Renay tsara indrindra ny danitro mbala velom-pisaoranao izay ny amin'ny teninao, no ny amin'ny fitiavanao indrindra, no ny amin'ny famonjenao. Misaotra ihany koa Tompo izay miasa ao ponay mangataka aminao indray mba hiasahan'ny fanainao masina manokana indrindra ny amin'izao génération misy anay izao, na ny tanora na ny lehibe na ny fianakaviana, dia aoka Tompo ambolenao firaisan-kina, firaisan-tsaina dia ny fikatsahana ny fahamarinana avy aminao rery ihany. Ampio izay hiala amin'ny fahazaran-dratsy, ampio izay fantoka amin'ny zavatra mitombo azo mitondra vokatsoanay dia ny azahoanay ny fiainana mandrakizay. Ampio ihany koa izahay hifankatia sy hifanampy izahay sam'izahay ka hifanohana ny amin'ny fiarahana sy ny fandehanana makany aminao aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.